Niona tamin'ny pampalala vaovao kosa androany ny agence de placement mpandefa piasa anivelany sy nitolakandro teo nanatanterahana izy ireo izany fiaonana izany sy tetsy amin'ny global service recruting isoraka nanamafy moa ireto farany fa salama saina avokoa ireo piasa lefa anivelany satria efa misy ny fizahana atao amin'ireo piasa ireo misy kosa ny antsoavo ataon'izy ireo amin'ny ray aman-dreny na ihany koa havana akaiky ireo piasa miasa anivelany ihany raha toka misedra olana ny avan'izy ireo. Ny asa trano, ny zaitra, ny asa nampitsapanampy no tena ataon'ny vehivavy malagasy miasa anivelany toy ny any Koweït sy Arabia Saoudite. Misy ny fizaham-pahasalamana atao azy ireo sy ny dingana samihafa arahana toy ny fampiofanana, ny fanangonana ireo atota taratasy ilaina sy ny sisa alohan'ny hiaingan'izy ireo. Nilaza ny agence de placement nitolakandro teo fa misy ny olana izay sedran'izy ireo. Izay ao amin'ny fandefanisy makany Arabia Saoudite sy Koweït zany dia manana olana satria rehefa fandefasanay akiza dia misy sakatsakana eny rehetrarehetra misy olona zany any ambadika any misakatsakana ny fanaovanay any asanay ny zavatra ataondry zareo dia rehefa tonga vato amin'ny embarquement ny akizy dia zaraina carte de visite dia zaraina pilule hoe alohan'ny départ ny akizy zany dia io carte de visite io amen'ny zareo ny akizy dia teny zareo ny akizy hoe rehefa tonga any nareo dia tsy atsony kanefa ny tsy tokony izay zava-misy le pilule moa zany rehefa fanambarany ny akizy dia ohatry hoe afaka 3 mois ohatra zay fahafantarana zay moa tsy mahay fitsaboana dia mety misy fiantraikany amin'ny fahasalamana akizy nefa reo akizy avefanareo salama vatana saina fanahy satria efa mandalo visite farafakely ny indroa manao visite médicale zay vao mandeha ny akizy anankiray. Nisy ny antsoavo nataon'izy ireo manoloana an'izay. Zany zay agence zany rehefa ny ray hevitra dia mba ialana amin'le olana mety iseho dia manao antsoavo amin'ny ray aman-dreny izay manana zanaka any Koweït na Arabia Saoudite ka manana olana ny zanany dia manantona ny agence izay nandeha fazy avy hatrany fa ireo ny tompona andraikitra aminy. Raha sanatria ka tena tsy mety mamaolana ireo dia manantona ny ministère ny fonction publique fa any mivaolana fa tsy any amin'ny olon-tsotra any ambadika mizara carte de visite. Mikasika ny fampiatoana fandefasana piasa makany ivelany dia mananteny izy ireo fa isy ny fanatsarana hoentin'ny komite raisan'ny ministera aorian'ny feim-potoana ray volana fampiatoana izany. Na dia eo aza ireo vaovao samihafa mikasika ireo malagasy izay misedra ny mafy any Koweït ohatra dia tsy manakana ny sasany hitady asa any izany. Raha ny fantatra moa dia manodidina ny $900 isam-bolana eo ny karaman'ireo vehivavy malagasy miasa ny Koweït.